Mitodika eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa isika ny alatsinainy fahafito ny volana oktobra izao no fidirana ofisialy ny mpianatra eo anivon'ny sekolim-panjakana efa saika vonina amin'izany fandraisana ny taom-pianarana vaovao 7 efatra ambin'ny folo sy roa arivo izany avokoa moa ireo toeram-pianarana. Efa vonina amin'ny fandraisana ny taom-pianarana 7 efatra ambin'ny folo sy roa arivo avokoa ireo sekolim-panjakana amin'izao izay hiditra ny alatsinainy ho avy izao. Anisan'izany eo amin'ny bebe Tanimena. Efa totosa avokoa ny fiomana amin'ny taom-pianarana vaovao toy ny fanamafisatoerana, ny fisoratana anaran'ireo mpianatra, eo ihany koa ny fisinjarana ireo mpianatra, ny fandrafetana ny fandaharam-potoana ary ny fandaharam-pampianarana mandritra ny taom-pianarana vaovao. Ho an'ny EPP Tanimena dia ny 3 septambra ka hatramin'ny 12 oktobra ny tanterana ny fisoratana anarana ka arivo mahery ireo mpianatra andrasana amin'ity taom-pianarana vaovao ity izay ahitana mpampianatra 20 ka ny 13 amin'izy ireo dia mpampianatra frame avokoa ka ny fandraisan-jaran'ireo ray aman-dreny izay 2 alina ariary no tafiditra anatin'ny andoavana ny karaman'ireo mpampianatra frame. Efa naloha izany avokoa ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny hoy nambarany talian'ivon'ity sekoly ity. Ankoatr'izay dia 20 ireo ankizy sahirana avy amin'ny fokontany izay atoan'ny commune urbaine Tananarivo no hiantro amin'ny EPP Tanimena ho an'ity taom-pianarana ity. Mahakasika ilay kit scolaire avy amin'ny fanjakana kosa indray, ny 12 oktobra izao ny fotoana angalan'ny anjarany eo amin'ny EPP Tanimena ho hatrany nambarany talin'ity sekoly ity, azo anjara amin'izany avokoa ny ankizy rehetra.